ny tena kristianina dia afaka amin'ny fanompoana tsy marina koa ny zanaka anao nafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo ianao ve efa nilazana fa raha mbola tsy nandray an'i Jesosy Kristy ao am-ponao izay tonga napaka ny asany maizina sy ny gezan'ny fahotana ianao dia mbola andevo ianao izay satria tsy hainao akory hoe voafatotra ianao izany hoe tsy manatsafidy ianao ny anao ny tsara ny filanao no mitarika anao ny fitiavan-tenanao ny fahendrenao ny fiarovanao ny tenanao amin'izay efa niainanao hatramin'izay ary raha izay tokoa no misy anao dia mbola ao anaty fonja ianao izay raha efa misy rindrina avo be mitsangana eo aminao no ireo tranga samihafa efa niainanao ka tsy te harary ianao dia miaro tena tsy mahalala fa tsy ny anao izay mahasambatsambatra anao raha mbola ao anatin'izany fahatsapana izany ianao dia mbola voafatotra sy misy fifaliana sy fitsaharana fa ny toe-java-mitranga no mamaritra ny fiainanao anio ny vaovao na ny toetrandro ireo no mitondra filaminana na fikorotanana eo amin'ny fiainanao raha izay no mahazo anao dia araka ny voalaza teo hoe mbola voafatotra ianao ka tsy hainanao ilay fifaliana sy fidanana ary firaisana avy amin'i Jesosy izay ambaran'ny mpanompon'Andriamanitra lava rehefa mitory-teny toa mitsiriritra ny hafa mihitsy azy ianao ka hoe ianao anakapo hoe natao mpianotsotra fotsiny ahy rehefa mba mivavaka dia tsy maheno ny tompo izany mamaky baiboly ihany fa tsy dia misy hoe fetraikany be amin'ny fiainako izany foatra ny mamaky tantara tsy dia misy kazoko loatra fa dia miandry entanina lavo izao hoe isaka-lahady na sabotsy miandry izay teny hoentin'ny pastera na mopera na mpanompon'Andriamanitra hafa fa dia mijanona ho mpianotsotra ihany tsy mbola afaka ianao raha izay ny fiainanao satria miantehatra amin'olona ianao ary tsy manana firaisana marina amin'i Jesosy raha efa nandalo fibebahana marina nefa ianao niaiky ny fahotanao teo anaty an'Andriamanitra nanaiky azy hitondra ny fiainanao dia andidy sy hanapaka anao amin'ny zavatra rehetra izy tadidio fa efa an Jesosy Kristy ianao ary izy efa nilaza fa ny zanany sy ny asan'ny tanany dia ho adidiny ihany ny anjarantsika kosa dia mazava hoe ary aza manaraka ny fanao izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavoazana ny saina mba hamatarana ireo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady hokasitrahana ny marina izany hoe ny fanavoazana ny saina ny fanitsinany ao anatin'ny loha mihitsy tsy fanaraka intsony amin'izay fanao taloha taoriana ny fanoloran-tena ny tena angatan'Andriamanitra izany efa dia tsy asan'ny nofo fa asan'ny fanamasina ny fanavavoa izay namboarin'Andriamanitra ho antsika tamintsika nanolo tena azy dia mila velomina isan'andro amin'ny alalan'ny teniny tadidio izany teny izany ary inoe avetrany fa voasoratra hoe koa misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha indreo tonga vaovao ireo izany hoe tena mila karakarainao sy mila kolokoloinao izany fanahinao vaovao izany raha nanolo tena marina ianao fa tsy hoe mitohy tahaka ny fiainanao teo aloha ihany manao ahoana ny hafalianao raha hoe na zavatra vaovao ianao ka tsy gajinery afa foana ny vaovao hoe koa maika fa ny fanahinao mihitsy ny vaovao izany ingela izay ny ten'Andriamanitra e mahafinaritra izany kanefa tsika dia mionona fotsiny amin'ny fandehanana any am-piangonana lahady mifona kely dia mamerina ny atao indray tsy manana fifandraisana amin'ny Jesosy akory iaino dia hiveloma isan'andro izany fa ny fahafantaranao fotsiny fa olom-baovao ianao rehefa tena nandray an'i Kristy dia manova zavatra be dia be eo amin'ny fiainanao manafaka anao ny amin'ny fahazaran-dratsy taloha sy ny fahotana voasoratra hoe fa rehefa tonga ny fotoan'andro dia nirahan'Andriamanitra ny zanany nateraky ny vehivavy nateraka tao ambany lalàna anavotana izay ao ambany lalàna mba handraisantsika ny fananganananaka ary satria zanaka ianareo dia nirahan'Andriamanitra ho atao-pontsika ny fanahiny zanany miantso hoe abaray eo ka dia tsy mpanompo intsony ianao fa zanaka ary raha zanaka dia mpandova koa noho ny ataon'Andriamanitra ka nio ary ny raiso dia iaino izany teny izany aoka ianao hiala amin'ny fanompoana tsy marina hiala amin'ny fahazarana hiala amin'ny fiankinana amin'olona hiala amin'ny fandehanana araka ny lova-tsofina fotsiny sy zavatra nampianarina anao fa katsao ilay tena fiainana miaraka amin'i Jesosy izy ilay fitsaharana izy ilay fifaliana izy ilay fandresena izy ny zavatra rehetra rehefa tena nandray azy ianao mandehana amin'ny fahafantarana hoe iza marina moa ianao efa olom-bovonjy ianao efa olom-baovao raha tena mikatsaka an'izany firaisana marina amin'i Jesosy Kristy izany